Sehatry ny teknôlôjia kosa raha tamin'ny alalan'ny famandrihana irery ihany no nahafahana nahazo ilay solosaina marika elite computer afaka andro vitsivitsy dia afaka jifaina eo ny eo izany solosaina izany na ihany koa ilay solosaina misy ny option 3G fitiny ravaka randriamanala sy mara Samuel ny makasika an'izay vaovao zay. Afaka andro vitsivitsy dia afaka jifaina eo ny eo ary tsy voatery ilana famandrihana miloha ilay solosaina marika elite computer vokariny groupe elite. Andro vitsy sisa dia fa afaka hividy ohatran'ireny mividy rehetra reny zany ianao hoe mitondra vola ianao dia mividy ordinateur dia manaraka an'izay ny farany efa ho avy ihany koa amin'io andro vitsy lazaiko io ireo accessoire upgrade zany hoe raha ohatra te hampiakatra ny rano manao 4 giga ohatra na ny disque dur atao 320 na 250 dia efa ho avy zay zavatra zay toraka zany ihany koa afaka fotoana fohy dia efa ho avy ihany koa ireo batterie zay manana ny ataoko hoe tanjaka ambonimbony kokoa zany no le efa d'origine efa ao anatiny. Etsy andaniny tamin'ity androany ity no tonga ireo solosaina misy ny option 3G ho an'ireo izay nanao famandrihana izany. Ity solosaina ity akoatra ireo option maro aminy dia ahafahana maso connexion internet. Misy ihany koa ireo zava-baovao nentin'ny groupe elite mba ahafahan'ireo mpanjifa manatsara ireo kojakoja madinika mandrafitra ny solosaina misy ao aminy. Efa misy ireo accessoire ohatra ny clavier AZERTY, ny ventilateur, ny RAM, ny disque dur, ny batterie, ny chargeur ary koa ny écran. Reto zany dia ahafahana milaza aminareo hoe efa manao ny service après-vente zay eto Madagasikara, eto Antananarivo. Zany hoe afaka raha misy problème ny ordinateur anao na anatin'ny garantie na tsy anatin'ny garantie dia fa afaka mikirakira an'izay zany ny technicien eto amin'ny elite computer. Dia mizao moa fetiny iray misy ihany koa ny osy zany zay ataontsika en promotion osy tahaka an'izao le izy dia amidy amin'ny vidiny 25 000 ariary na 125 000 francs. Le osy moa zany dia ahafahanao miprotéger tsara ny ordinateur anao ary koa ahafahanao mbola misy document maro mety ho ilainao zany amin'ny fampiasana azy. Amafisina fa sady amidy amin'ny vidiny mora ity solosaina ity no misy fiantohana heritaona ihany koa. Ireo mpianatra amin'ny alalan'ny sekoly misy azy sy ireo olon-tsotra mikarama dia afaka mahazo ny manao ny fanamorana ny fividiana ity solosaina ity eny amin'ny Techno Center Beoririka sy ireo magazay elite eto Antananarivo no ahafahanao mahazo ity solosaina ity.